manolotra ny arahaba tompoko. Tao anatin'izay andro maromaro izay dia hita amin'ny fifangaroany ny volon'andro iainantsika. Teo ny andro mafana rehefa hita taratra ihany koa ny volon'andro mangatsika. Na izany na tsy izany aza dia tombanana mbola hitohy hatrany ny oram-pahavaratra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Misy hatrany ny fampitandremana ny amin'ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana, mihitatra tsikelikely atraty amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinanana izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Ho an'ny mponina nahazo ireo fampisilazana ireo dia tanina mba ho mailo hatrany satria mety hisy ny rano miandrona, eo ihany koa no mety ho fiakaran'ny renirano ary indrindra mety ho fiotsahan'ny tany na ny trano amin'ny toerana izay marefo. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia mahazo vahana ny tsioka atsimo izay amikorotana ny fifamoivoizana ny ranomasina morontsiraka atsimo Madagasikara eny. Arak'izany ny mpiandrika tsy tokony efa hivoaka ny ranomasina intsony satria ahery ny ranomasina andrivotra ihany koa etsakilan'izay. Hitatra tsikelikely atraty amin'ny morontsiraka atsinanana moa izany. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina dia arao atsakany sy andavany foana ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Andao jerena amin'ny antsipriano ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azorana tandrifondrahona ny any amin'ny faritra atsinanana, vatovavy, fitovinany, mety hitatra hatramin'ny ilany atsinanana ny Amoromanesy Matsiatrambony. Azorana tandrifondrahona torak'izany ihany koa ny any amin'ny faritra Boeny sy morontsiraka eo amin'ny faritra Sofia. Andrahona na anjombona ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilany andrefana raha saika ho maina tanteraka na hibahan-toerana kokoa ingabe masoandro any amin'ny faritra hafa. Mivinany toetry ny andro ny tolakandro indray dia ho maina hatrany aloha ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha toa ka miandrandra oram-baratra avokoa ny faritra hafa. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana miazo ny afovoantany ary ny ilany atsinanana. Raha mahakasika ny maripana tafiakatra 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any Toliara, eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 5-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 3-30 degré. Raha mahakasika ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady dia mbola tombanana ho maina hatrany ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara raha toa ka mahazo oram-baratra ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra iray manontolo. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny faritra Nalanjorofo atsinanana ary mety hitatra hatrany aloatra mangoro. Mivinana maripana ao anatin'izay mbola mananky hatramin'ny 4-30 degré hatrany any amin'ny manodidina ny Toliara, eo amin'ny 2-20 ka hatramin'ny 5-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny morontsiraka atsinanana eo amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 1-30 degré. Andao faranana ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary dia mbola mijanona ho maina hatrany aloha ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo. Azorana ihany ny any amin'ny faritra Sava, Nalanjorofo ary ny faritra atsinanana. Ny oram-baratra any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana ary ny faritra avaratra i Madagasikara. Andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifondrahona indraindray ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Mivinany maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4-30 degré hatrany aloha ny any amin'ny manodidina ny Toliara, 2-30 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 5-20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny morontsiraka atsinanana misy fidinany kely eo amin'ny 7-20 na 9-20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro menanao indray ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia ambany ary saika ambany no fetran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.